Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Nenantsika miaraka amin'ny tantara anankiray. Tantara anankiray izay hoe tantaran'ny orinasa izay nalaza teto ambony tany. Azo lazaina fa hoe tanàna jiaby, firenena jiaby izay nahay hoe lazan'izany orinasa zay. Izay niroborobo izay hoe fantatra. Tsy inona zany orinasa zay fa orinasa Nokia. Nokia zany tsisy olo tsy nahafantsy hoe ino asan'izany orinasa zay. Fa io nisan'ino olo jiaby presque nampiasa zany vokatry ny produit zany Nokia zay. Fa ino zavatra nandalo? Nisy fotoana zany société Nokia zany nijiky fahity. Devote société Nokia zany andafo le orinasa anazy. Le eo fandendafo Nokia orinasa andreo io nividiny orinasa zay hitantsika niany ty antsoina aminany hoe Microsoft zay nividy zany orinasa zay. Fa ino le discours zay nataony DG-ny orinasa Nokia alohany izy anao sina ty andendafo zavatra zay. Izy nilaza hoe tsy haiko nambany ino le fahadisoana zay natao. Fa tena mariny zay nanao zavatra zay tsy nahitavana lesoka amin'ny zavatra ny amin'ny vokatra ny asa zay nataonay. Amin'ny produit zay navoakanay zay niezaka mba tsisy lesoka. Fa tsy haiko ino antony nahatonga hoe société nay nijiky fahity nambany. Jerevo nambany DG-ny Microsoft. Tafitomany izy tamin'ny conférence io zany leniny DG-ny Nokia zay. Fa DG Microsoft nanantony izy ay nilaza taminazy hoe anareo nanao fahadisoana anankiray. Nambany ino le fahadisoana zay nataonay? Fahadisoana zay nataonareo nambany DG Microsoft anareo zany ino tsy nivoatra. Anareo zany niezaka foana nijaina amin'ny placenareo to fa anareo tsy niezaka hoe nivoatra. Fa ohatra anankiray nambany DG Microsoft tsy miezaka mivoatra fa mijanona amin'ny place anankiray, io volany tsy maintsy mifaty foana zany, io tsy maintsy maty foana. Fa ohatra anao niezaka nanova, niezaka nivoatra foana zany, anao tsisy lay anareo anaty. Jerevantsika amizay niany orinasa zay Microsoft zay, zay miezaka hoe isaka-taona mamoaka nouveauté foana, mamoaka nouveauté foana mba ahafandro tsy maty. Zay zany lesona zay azontsika hitsoana zany. Raha ohatra olo anankiray mijanona amin'ny placenazy foana, amin'ny asanazy foana, fa izy tsy miezaka mampitombo fahalalana, tsy miezaka mampitombo le nino tsakefanazy, tsy miezaka mampitombo le produit-nazy, vilany fa iny tsy maintsy nino maty foana, mandeha 20 ans, 30 ans maty. Fa olo anankiray zay miezaka mampitombo fahalalana azy, olo zay miezaka mampitombo nino zavatra zay tokony ankatsaraina amin'ny asanazy, io tsisy nino fahafatesa. Dikan'izay no ohatra mety ameko exemple atsika hoe anao mety mivarotra filao. Nandeha fotoana anao mety filao anao mandia. Anao ka za mitetsiky za mivarotra filao ty fa tazomiko foana. Ankatsareo le produit-nao isaka-taona. Bon, za mitaona avy zao fa mankahivina koa mivarotra filao sady fa mikisy fa manadoso lotinazy tonga de fa mividy izy tonga de fa mandoky. Jerevantsika zay misy fivoarana anao amin'ny zavatra anankiray zay. Ohatra koa anao mety mivarotra karazan'ino zany légumes sy ny tariny. Miezah zany isaka-taona na tous les 2 ans na iny anao miezah mankatsara zany service-nao zay. Tsy vitany asa foana zay tenenitsika zay. Nataontsika anao zay manao asa zany. Anao manao asa zany miezah fa isaka-taona na hoe tous les 2 ans na iny ezah ankatsara iny. Jerevantsika produit marque zay misy eto mandeha an-tany. Jerevantsika iPhone zay angony miboaka baka amin'ny iPhone fizika atsika zao fa avy amin'ny iPhone 16 satria mila miezaka. Zay n'olo mankatsara io tsy maty amin'iny. Ataka zay koa tsika amin'ny tokantrano. Raha ohatra anao vola io nefa vadiko, zay taoko aminazy izy fa zatra nino. Anao koa miezaka foana fahazahina le zavatra iny, vilany fa maheno misy problème amin'ny tokantranonao. Fa raha ohatra ndraiky anao miezaka mankatsara zany tokantrano zay. Niany zany anao karaha ty, dikan'izay zao amareza toko miova hafa. Afaka me zahay miova hafa. Tranonay taoko décoration zao. Fomba firesako amin'ny vady ankatsara foana. Ata izy fa nanako zanaka 10 na firy fa za miezaka mankatsara lalandava foana, vilana fa hoe tsisy lay maty. Io lesona nazontsika tamin'ny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam zay milaza amintsika manao hoe jaddidu imanakum. Ankavoazinareo matetika nambany le finoanareo zay. Dikan'izay koa tsika manavao le finoantsika zay, tsisy lay finoantsika nino maty, fa tsika tsy manavao mahatonga izy maty. Dikan'izay farany zany hoe
mieza manavao zavatra amin'ny fiainana na amin'ny asa zay ataonao, dinio asa zay ataonao jiaby na ampiasana zay ataonao, ankatsara foana lalandava. Ary tsy vitan'izay koa na amin'ny tokantrano, ankatsara foana lalandava, na amin'ny fiarahamonina, ankatsara foana lalandava. Fa hitanao, anao zany lasa lavitra tafiboaka kaya nataon'ny Microsoft zay nangala produit zay Nokia zay, izy lasa lavitra. Zay no azo ampita amintsika zany amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi